Eo amin'ny tontolon'ny fitrandrahana kosa indray dia mitsidika orinasa Ambatovy, ny ministra eo anivon'ny fiadiana repoblika misana ny arenan-kibon'nytany sy ny solika ny faran'ny herinandro lasa teo. Nandritra izay fisidina izay indrindra no nilazan'ny ministra fa manome antoka ny te orinasa ity hatrany ny fitondram-panjakana. Tetikasa nasional Ambatovy ka tokony arovana raha nambarana ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misana ny arenan-kibon'nytany sy ny solika Andriamatoa Zafilay Ombova nandritra ny fitsidiana nataon'ny delegasiona izay notarihan'ny tany Ambatovy ny zoma sy lakamisy lasa teo. Nitsidihan'izy ireo tamin'izany toeram-pitrandrahana ao Moramanga miaraka amin'ny toerana famokarana zanak'hazo ary ny izina ao Tomasina. Nitsidihany ihany koa ny foto-drafitr'asa ampiasaina Ambatovy eo amin'ny serana Tambony Tomasina. Tamin'izany ihany koa no nahafahan'ny delegasionn'ny ministera mijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ny tsenan'ny Moramanga izay novatsiany ny tahiry ho an'ny tetikasa sosialy sy ny foto-drafitr'asana Ambatovy. Raha mahafantatra fa Ambatovy dia isan'ny projet goavana izy eto Madagasikara isan'ny goavana ty amin'ny Afrika aty koa satria araka ny hintsika ty moa araka ny fantatratsika koa misy any amin'ny 8 milliards de dollars ny investissement natao amin'izy ity. Ny fahafantarantsika Ambatovy mantsy dia matetika hoe resaka mine fotsiny. Fa izy ity tsy mine fotsiny fa azo atao hoe complexe industriel satria misahatra be mihitsy izy ity. Ankoatran'le mine nickel sy ny cobalt tandrany ato dia maro ny asa manodidina n'ity complexe industriel ity raha fa tsy laza fotsiny ohatra araka ny fantatra dia misy eo amin'ny 1600 tonnes eo amin'ny lafiny sosialy zay ny voankazo sy ny legioma dia antsifany ity orinasa Ambatovy ity isan-taona ary eo amin'ny 3,000 eo mpamboly sahanan'izany. Zany hoe hitanteraka amin'izay fa maneo asa be ary araka an'lazaiko teo tsy hoe vitany any ambony latabatra ihany resaka mine zany. Resaka mine hitantsika teo mahafinaritra be ity nady ambanivohitra be ity raha voankazo raha voatsara dia hita fa tena azo atao tsara zay mankabisany firenena amin'ny lafiny mine ity fa zavatra goavana be amin'ny industrie io ary hitany teknisiana sy ny tomboka ndraika ny processus rehetra fomba fanadiovana mba azahoana avy amin'ny fidiran'le matière première avy an'ny Moramanga zay entina amin'ny pipeline misy 220 km le izy dia tonga eto amin'ny Tomasina eto dia hitantsika navaovany verentsika teo ny raha mahita ny processus rehetra afahana mampiazy ny nickel atako hoe pure mihitsy satria 99,% de 2,9% any ny vokatra azo avy ato dia azo ampiasaina direct amin'ireny usine reny. Nandritra ity fitiziana ity ihany koa no nahafahana Ambatovy nizara tamin'ity delegasionna ity ny zava-misy ainan'ny orinasa amin'izao fotoan'izao. Na dia eo aza ny olana hatrehana Ambatovy no ny fitotongan'ny vidiny kely dia azo antoka ankehitriny fa afaka hiodina ny orinasa noho ireo fepetra natao ampiana ny maskarena izay noraisiny tao anatin'ny taona vitsivitsy izay.